eto de entina tairo zay tairina zay rovotra zairina ohatr'izany azonareo le izy afa be zany a satria maninona zatra mijery film zay mahatonga antsika aza de mijery film na loatra fa manapotika ange reny tena manapotika reny satria rehefa mijery film ianao a za aloha mba nisy fotoana fa mijery film ary tena nakafy film mihitsy rehefa mahita an'le film le miady reny ao de voaka avy anao de ohatrany hoe tena mahay miady be zany satria nisy zavatra nepita atao tanareo izy de ohatr'izay koa de raha film ohatrany ahoana ny jerevanao zany a de ohatr'izay koa ohatrany teanao be ohatran'le ataon'le film zany de ohatrany tianao ianao mihitsy le ao anatin'le film de indraindray reny a réalisena mihitsy ao tokantrano de ataoko an'izao de lasa film no mitarika anao fa tsy Andriamanitra ntsony teny androany hoe Andriamanitra de mijery antsika foana izy tsisy takona zay tsy ho hita zany na hoaiza ianao na hoaiza ary zay efa teneniko foana rehefa mitory-teny atao hoe jereo tsara ho afa na tonga ny Davida tena tafatoetra nafantatra izy aiza ozy ny tany tsy ahitan'Andriamanitra na hidina any anatin'ny ranolalina na andeha hoaiza na andeha hoaiza de any ianao hitanareo le izy ny olona anankiray zany rehefa mahafantatra tsara ny zava-misy a de hainy tsara mitandrina amin'ny fiainana fa raha ohatra izy zao ka miteny hoe Andriamanitra nge tsy mahita ninninina zay nge navoany Damasevy ny eritreritra hoe matory Andriamanitra fa ndao hiafina aloha adinony zareo hoe Andriamanitra nge matazany ary efa niteny mihitsy izy hoe na ny volondohana ao ozy izy de maninona voaisany ka rehefa samy ohatran'izany ihany a de zao andao hianatra ke Jesosy raha fa samy ho hitanao ihany a de ho asehoko anao foko ataoko hitanao mihitsy zany atao poko zany ataoko hitanao mihitsy zany foko zany fa rehefa tazanao foko a de tazanao a ka Andriamanitra tsy tairina amin'ny fihetsiketsehany ivelany fa tairina amin'ny fo izy amen toe-po io fo io no communion tena hoe ifandraisantsika amin'Andriamanitra de mifotsika rehefa manao zavatra ianao manomboka androany zany a de aza atao ivelany tsony anao antiamba amin'izay fantatra reo mpiara-manolopo reo ina ny idiran'ny mpiara-manolopo amin'izany rehefa manao zavatra ianao de ataoko an'izao de amin'izay hitan'le vadiko tsara mety azo fakasitrahana ianao mijanona eo ihany fa le fakasitrahan'Andriamanitra tena hanova ny vadinao tsy mety fa zao raha samy hitady fakasitrahana ihany aleo tena tao an'Andriamanitra le izy rehefa manao zavatra ianao tokantranonao tena mivavaha ianao Jesosy ahandro sakafo tsy ataoko hoe iza ny sotra androany fa tena zao ataoko mihitsy Jesosy tena anao an'ity zavatra ty ataoko amin'ny foko ho fitiavako an'ireto vady aman-janako reto zay zavatra ataonao rehetrarehetra de ataovy amin'ny fitiavana daholo maninona le izy ny amin'ny fitiavana satria voaka atao anatin'ny fonao de ino ny voarain'Andriamanitra ka raha samy te ho raisin'Andriamanitra ihany de mihetseha amin'ny fo ao amin'ny Matteo 5:7-8 dozy ny ten'Andriamanitra hoe fa izay mivoaka amin'ny vava kosa ozy de avy amin'ny fo ka izay no maloto ny olona so de anao miteny hoe zany mpiteny ratsy tsy le niteneninao ny jerevan'Andriamanitra fa le fonao naniraka anao nanao an'iny tanareo le izy tsy izay mivoaka amin'ny vava ozy izy fa maloto ny olona fa reny rehetrarehetra reny de mivoaka vao anatin'ny fony ka ny mahaloto ny olona zany de ny zavatra tsy ataony amin'ny fony le zavatra eritreretin'ny fony ao iny manko miafina de be ny olona mivoafitaka hoe tsisy nahita zay mahatonga ny olona mandainga satria mieritreritra izy hoe tsisy mahafantatra ny zavatra ataony kanefany mametraka pozina ao anazy izy amin'iny satria iny ny raisin'Andriamanitra raha mieritreritra zao ianao hoe inona mba omeko an'Andriamanitra nomenao an'Andriamanitra amin'ny fonao omena azy aloha zay mahatonga antsika miteny foana hoe aza manao ninina raha mbola tsy nialoha avy amin'ny fonao fa manjary tsy voarain'Andriamanitra rehefa misy zavatra mbola renao hoe tsy vokatry ny foko de ajanona aloha mijanona mihitsy aloha aza metsika aloha fa rehefa amin'ny fonao maniraka anao ataovy zay azo ny tananao atao fa zay nao mijen'Andriamanitra anao amen militsika zany mangataka ny vokatry ny fanahy io fa io vokatry ny fanahy io ihany no afaka mamea ny fotsika io ny fanahy masina no afaka ame atsika amin'izany rehetrarehetra zany io no mibitsika amintsika hoe
efa tsy ny fonao nge zany miteny zany fa zany miteny zany efa enao zany, efa olona afy zany fa tsy enao, efa enao amin'ny manofo anao fa tsy mifonao amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina. Militsika isan'andro mamoaka an'izany fahatsarany zany mba ho disponible foana ny fotsika. Isan'andro ianao dia mivavaha amin'Andriamanitra hoe Jesosy mifo, hitanareo mifo, rehefa mijanona mifo dia izay matapitra indray tsabokina be teny fa vao mifonao mijanona tsy izy hidiran'ny mahabokina anao, fa vao mijanona fotsiny mifonao dia izay vita. Fa natakinina fa le mivatanao ka mbola mitempo mifonao dia izay natao hoe miaina. Fa rehefa ifo io no mistopy amin'izay dia izay vita nen'ny olona. Anao hoe mety ho jamby izy, mety ho tsy miteny, mety maninona, fa raha mbola mitempo mifonao dia mbola miaina izy zany, dia mbola azo atao hoe olona. Fa rehefa io fo io no mijanona dia carrosserie ny filaza azy. Dia izay no tiako tenenanao hoe manomboka androany tandremo tsara zavatra homponao, manomboka kolokoloa ny fonao manomboka androany. Jesosy tsy ataoko ampo daholo izay zavatra rehetrarehetra avy any ivelany any, vao miteny olona ianao ny ratsy tarehibe, vao miteny ianao n'izao tonga dia aompo izao nge tenen'ilay vadiko momba anahy, zaho hono ohatran'izao. Mety fahatezerana miteny azy ohatran'izany. Ninona zavatra rehetrarehetra mety hafafy ny devoly eo amin'ny fiainantsika, tsika afaka mandahany zany. Za zao raha hiteny amin'ny cœur ianao ianao tena matavy be dia eo ihany. Tsy toko atezitra mihitsy zao fa raisiko amin'izay eo ihany, fa tsy tena be fa eo ihany. Fa tsy iny dia miakatra be dia tonga dia ianao aloha tsy tiako voalohany indrindra, hitanareo ilay izy. Fa ianao zany mety hisy zany zavatra zany, mety manao an'izany ny olona, fa ianao mila mitandrina ny fonao satria fonao nge io fa tsy fon'olona. Ianao mila mitandrina, jereo tsara nge. Raha zavatry ny tany zao io, fiarana ohatr'izany, tsy andeha tonga dia ho ajanonao etsy ampovoan'ny arabe etsy. Fa lasa ianao mitady parking ilay tena mety. Zavatry ny tany io resahaka io mety ho simba, tsy hoentinao miakatra aminao any an-danitra, tsy hifaneraseranao amin'ny Jesosy, nefa rehefa mifonao izay feo rehetrarehetra henonao dia ampidirinao daholo. Ka zao no tena tsy tiako amin'ny alina, zao no tsy amelako an'iny vadiko iny, zao ny zavatra mitranga, za tena zao ao am-po daholo, nefa mifonao ny resahanao amin'Andriamanitra. Mifonao io fahadiovam-po io no jerevan'i Jesosy rehefa ho avy any amin'ny raolanitra izy. Dia io nefa tsy vitsy amin'ny olona no ka itsy tsy zakako mihitsy, ianao aza mamehany ny any ivelany. Alohan'ny olona anao izay ataony ihany fa ianao jerena. Zay nge ilay izy hidiranao atsehatra daholo ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Iny ny tena ohatr'izao, rino ohatr'izao, ny amako hitanareo ny tena natonga na tsy mivavaka intsony. Dia zao rehefa maneno ny trompetra tsy manana fotoana hitenenana amin'ny Jesosy an'izany ianao hoe ka hitan'i Jesosy, za nge Jesosy ny tena natezitra tamin'iny tsy manana fotoana andaharana an'izany intsony ianao, fa rehefa tsy naome an'ilay fo araka ny sitrapon'Andriamanitra tonga dia misaraka ny lalana, indray ary dia indray aty, satria any an-danitra mihitsy vao hanazava. Dia hiteny tsy izy azavaina intsony any, ety ianao manamboatra izay azo amboarina, ka raha mbola omen'Andriamanitra fotoana zao dia amboary izay azo amboarina aloha. Amen. Ka zao zany tena raiso zavatra sarobidy mihoatra noho izay sarobidy ny fonao. Io ny motera amin'ny fiainanao io ny faneraseranao amin'Andriamanitra. Raha misy zavatra atao amin'ny vadinao mety mampalaherinao, mahaiza mamela heloka. Aza raisina amin'ny sensa ratsy foana ny zavatra rehetrarehetra mitranga, fa raiso amin'ny fahatsarana mba ho avadika Andriamanitra fahatsarana. Ianao ary tsy mahita fahatsarana ny zava-misy ao an-tokantranonao, ko iza ny ahita an'izany? Jereo tsara Sekoly, nentin'Andriamanitra, Andriamanitra tena no nitondra azy teo inona ny hitanao? Dia ozy izy Sekoly hoe tena tsy mahita nenina. Ny tiany tenenina dia izy matahotra indray tao rehefa karana be sao dia azonareo ilay izy, satria nentiny tany amin'ny tolamaina tsisy fiainana, tsisy ninina, tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana ny fiainanao, ohatry ny tolamaina ve? Zay zavatra atao tsisy mety daholo,
miezaka ianao mitady fitiavanao tokantrano tsy mahazo ndao avadika ny disika indray do hitady an'andriamanitra indray aloha amen fa raha mbola tsy mahita an'izany andriamanitra izany ianao dia izy koa tsy afaka hitanao dia rehefa nandeha Ezekela toy izy andriamanitra fa inona ka ny hitanao e izy andeha ho karakaraina raha tsy mahita ninninna fa ny ranomasony sy ny fotoamanina sy ny rehetrarehetra foana ny hoe tahotra aza mibetsaka indraindray mitahotra loha letina hoe karandola eloha reny ny zava-nisy teo tonga saina izy hoe way tanareo misy zavatra tsy afaka ataon'andriamanitra ny apiditra ny ampanaiky ny fonao zay zao tsy azony atao zay satria efa nomena safidy ianao dia nomena safidy Ezekela dia zay zany ndo andeha loko rava n-tsena dia impiry rava maina foana n-tsena isaky miona aminao andriamanitra dia rava foana n-tsena fa nisy fotoana tsy andriamanitra ny tonga saina fa Ezekela tonga saina Ezekela dia nitodika andriamanitra ao fa mahita amin'izay hitako fa matsiaro dia hitako daholo fa io fa mifanatona hitako daholo hitako le fampitenao tokantrano fa io fa miova fiainana amin'izay hitako daholo le tsy fisina io fa manomboka misy io fa manomboka miasa andriamanitra amen dia izy andriamanitra hoe tena efa azoko ampiasaina ianao fa afaka mahita izay hitako dia nataon'andriamanitra le izy nataon'andriamanitra le izy sa tsy nataon'andriamanitra le izy be dia be ny olona mety efa mihoatra noho ny zavatra lalovanao aza ny lalovany indraindray eo amin'ny fiainanao manokana eo amin'ny fiainanao fa zao betsaka ny olona zao nefa tena mitodika any amin'andriamanitra Jesosy tena ianao rery ihany dia ao anatin'izay fotoan'izay manomboka mahita ny tanan'andriamanitra amin'izay le olona fa itsika indraindray variana miady aman'olona miady amin'ny fiainana miady ireny mihitsy angenina tonga anay tsy tafity retsy hitsy zao za hitanareo za inge tokony anakarena be mihitsy zao za efa elany tokony anambady fa ny problème le lamba nijerijery anahy dia lasa nangalariny ry za nge tena tokony efa mety ny azo ny asako rehetrarehetra tena tsoroko aminareo za tena olona tsara fa elatra tsy mipotra fotsiny fa le elatra nitoriny pasteur omaly fa le hoe ohatra ny anjely izy zany izy zany tena tsisy ninina problema mihitsy ao amin'ny fiainany fa ny olona daholo ny diso toy andriamanitra hoe tena mahita karana be koa mahita nyty dia eo aloha dia miandry eo aloha dia lazainy dia rehefa aveo amin'izay reraka tsisy andriamanitra raha misy izy sotr'izao ny fiainako vadika indray le izy tsy olona tsony indray andriamanitra indray dia ahoana arany asan'andriamanitra amin'izany zay teny aminao hoe any amin'ny tena hoe le fo mihitsy namboarina ovay ny fonao ahita fahatsarana ovay ny fonao mba tena hitodika hijery an'andriamanitra amin'izay zavatra taonao rehetrarehetra manomboka androany ataovy amin'ny fo daholo mety tsy mahazo sitraka amin'izanizy ianao fa mahazo mifankasitrahan'andriamanitra ianao amen rehefa samy ho hitan'andriamanitra ihany ny hitany fa ny ivelany reny tsy hitany raha hitany reny efa nahazo daholo ny petsara velona rehetrarehetra fa zao zay mandriamanitra n'andriamanitra le ao am-pony azy ny jereny tazany fonao tazany jerenareo nke aza miezaka manao zavatra ivelany zany modimody zany tsony manomboka androany manao film tsony ampiasao ny fonao jereo fa mitoe-po daholo nanomezan'andriamanitra fakasitrahana fisandratana ho an'ny olona rehetrarehetra zay fanerasera tamin'andriamanitra Saoly mpanjaka nyjerevantsika rehefa mbola nety ny toe-po ndao hitady an'andriamanitra inona ny tokony atao andao any amin'andriamanitra andao anatona mpanompon'andriamanitra ndao zao ndao anao an'ity dia jereo nahazo direktiva foana satria hitan'andriamanitra ny taopony nomen'andriamanitra nyfakasitrahany nomen'andriamanitra taridalana na hatramin'ny rehetrarehetra aza novain'andriamanitra daholo rehefa tenitenenan'olona ratsy izy dia tsy inona zany zay mihitsy ny tena nahazo zavatra tsara be izy andriamanitra ny teny tamin'ny Saoly ataovy zay azo ny tananao atao fa andriamanitra ny mombanao zany hoe tia ny tenena hoe ninona nataony dia nahomby foana satria nahoana niaraka tamin'ny andriamanitra
fa zao rehefa nisy fotoana amin'izay tsy disponible ntsony ny toe-po fa nanomboka tianao zavatra ivelany amin'izay hoainina amin'ny ivelany hoainina amin'ny olona le hoainina ty de zao nanomboka tsy hoainina tamin'Andriamanitra ntsony fa te aneo zavatra ivelany amin'izay fa tsy le tany am-po-ntsony. Inona ny zavatra voalohany? Nanomboka resy, nanomboka niala ny fahombiazan'Andriamanitra satria maninona te irehare. Inona ny enona an'izay Samuel aloha sambaja mihitsy zany ke fidian'Andriamanitra fa Samuel fitaovana fotsiny. Andriamanitra zao tena mifidy anahy mihitsy izy ka noho izany za zao ny tena tokony tena anina. Tanareo nanomboka niala amin'izay niala teo amin'Andriamanitra nanomboka tsy an'Andriamanitra ntsony ny fony fa manomboka anazy amin'izay zao ny ataoko an'izao fa rehefa eo mason'ny Samuel aloha tsika de mody de iny fa tonga de natao le izy de rehefa tonga Samuel arabaina ianao mpanompon'Andriamanitra tsara indrindra to Samuel iny tia natao ozy izy fa ngasa averinao fa zanga ozy izy averinao fa tsy hitako daholo nga ny zavatra nataonao lenao niodina tamiko reny hitako daholo reny niodina tamin'Andriamanitra hitanareo le izy nanomboka teo de niala tamin'ny Andriamanitra lasa tsy nahainanao zavatra rehetra ntsony le nataon'ny tanany lasa tsy nahomby ntsony satria nahoana niala Andriamanitra ka ny fisandratana zay napetraka Andriamanitra teo aminy de nalan'Andriamanitra daholo. Teny aminao androany hoe aza vela hosimbany ny toe-po ratsy ny fisandratanaandriamanitra anao jereo fa toetra ratsy ny nanimbany saony fa tsy hoe nandeha izy de nangalatra tarina na vonony ny vadin'olona tsy nanao an'izany izy fa toe-po tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra zay no napotika azy. Manomboka androany rehefa tiavin'Andriamanitra tsika de tandremo firehareana. Rehefa ao an-trano ianao mety hoe manana ny zavatra rehetra ianao mety hoe vadinao mety tsy manana tandremo tsara mihitsiny fa amin'eo fotoan'Andriamanitra tena itianao apetrao ao rehefa ninona zavatra mitranga rehetra mety hoe tsy mifanaraka amin'ny sainao dio foana ny fonao oka ho disponible foana ny fonao amela heloka asa mijoro aminao zany hoe ka za kosa ve ka Jesosy kosa ve amen. Adino ny Saoly daholo ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra de ohatr'izany koa tsika rehefa ao tokantrano ao adino le voadiny fanaovana tery na ho zao na ho tia na ho ry na ho manja na ho ra aloha de za itianao foana hitoetra foana adino zany rehefa mandeha fotoana de manomboka miala Andriamanitra manomboka miala amin'izay izy satria maninona efa tsy fo azo ny ampiasaina ntsony efa tsy disponible ntsony fa raha mbola disponible amin'ny fonao za Jesosy ninona setrasetra ny satana nimba nyty tokantrano ty za hitsangana foana za tena hijoro foana satria ianao nanangana nyty Jesosy manana ianao manana anahy maninona ny maso anankiroa vavanao anankiroa reo ambony ambany reo maninona ny tanana roa tongotra roa daholo ny zavatra rehetrarehetra ao mivatatsika fa mifo ihany ny ray satria miampy an'i Jesosy maro azy amen. Ka raha vao tsy miara-miasa amin'i Jesosy io de tsy mandeha manomboka androany mety mafy ny zavatra lalovanao trano ao za tena tsy miteny mihitsy akory hoe moramora ke izy io mety mafimafy le izy fa zao Andriamanitra tsy nampianatra anao hiketrika fa Andriamanitra mampianatra anao hampiasa fonao jereo amin'ny fahalemem-panahy ny zavatra rehetra jereo amin'ny fitiavana ny zavatra rehetra fa ny fitiavana nge teny malefaka fitiavana zany matapaka taolana amen. Jereo Jakoba tena mino fa tsy haiko hoe eny mety hiteny ianao eny mihoatra ny azy tena maherezy ianao zany aloha fa andaoka antsika hijereny Jakoba de nanaiky izay lazainy Labany izy Labany io tsy Andriamanitra io fa natoky izy betsaka ny zavatra tsy rary ny lalovan'i Jakoba fa Jakoba tena hoe manana an'Andriamanitra tena hoe nataony hitan'Andriamanitra foana ny fony niaina tamin'ny vokatry ny fanahy izy efa tamin'izany Jakoba de efa niaina amin'ny vokatry ny fanahy fa tsy hoe androany ianao vao ampianarina an'izany
jereo tsara ao amin'ny Genesis toko faraiky amin'ny telopolo tena vakitsika tsara ty zavatra ty. Genesis toko faraiky amin'ny telopolo dia ny andininy favalo amin'ny telopolo sy ny faraiky amin'ny efapolo dia mivaky izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe zao roapolo taona zao ny toerako taty aminao, ny ondry vavinao, ny osy vavinao tsy mba namotsitra ary tsy mba nihinana ny ondry la avy tamin'ny ondrinao izay miviravirain'ny biby tsy mba nentiko tany aminao, fa izao nanolo azy teo an-tanako ny tediavanao azy na ny nangalarin'andro na ny nangalarin'alina, ary noho ny atoandro maty ny enandro ary noho ny alina dia maty ny fanalako ary nandositra ny masoko ny torimaso. Izao 20 taona izao ny toerako tany an-tranonao ka 4 taona no nanim-poko anao azahoako azy mirahavavy zanakao ary 9 taona kosa nazahoako ny ondry amanosinao efa novanao ny karamako 10 raha tsy Andriamanitra ny raiko dia Andriamanitra Abrahama ilay nahatahorany Isaaka ny nomba dia ho nampandehananao maina tokoa ankehitriny. Andriamanitra efa nitsindry ny fahoriako sy ny fisasaran'ny tanako ka nananatra anao alina. Amen. Jereo nge zany tsy nitenenina tany akory reto nisy nangalatra. Nalaiko sary tamin'ny anina mihitsy ny Facebook caméra. Jereo reto fa ozy izy nampandreketina zavatra ako mahatoky, tsy mangalatra, tsy mandainga, fa tena hoe olo-marina. Satria inona na tonga ny Jakoba nanao an'izay fatany fa Andriamanitra mahita amin'ny fony. Tsy fantatra Labana le izy fa fantatra Andriamanitra le izy. Tsy nihinana ozy izy, tsy nihinana tamin'ny ondrinao. Ahoana moa nefa taran'ny Labana hoe enina niteraka androany, fa Jakoba mahafantatra hoe fantatra Andriamanitra niteraka androany. Ka Labana mety azonao vitahana fa Andriamanitra tsy azonao vitahana. Dia jereo zany Jakoba zany fa niditra tamin'ny foniny. Amen. Ao an-tokantrano ao impiry mba miaritra joro amin'izany fahamarinana zany mba hampandresan'Andriamanitra. Impiry mba hanaiko tarihan'ny fanahy masina mba mangetaeta zany fanotronan'Andriamanitra zany. Fanotronana resahana foana. Fa zao iza ny tena mba mangetaeta an'izany. Amen. Ianao zany. Andao hianatra tsika ao an-tokantrano tsy anao izay hafaly antsika foana fa mba hitodika amin'izay anao izay hafaly an'Andriamanitra. Mahatonga anao diso fanantenana manao izay hafaly ny olona dia zao tsy no enao nanaovako any no enao fa no ny enako zany voalohany aza mandainga. Zay kely hoe mba mandiny tena fandrandrentsika koa diso amintsika ihany. Tena enao no fitiavako anao tena no ny fitiavanao fa enao koa ka enao koa tia azo valiny. Zay nanaovanao azy. Fa rehefa Andriamanitra nanaovanao an'izany na misy misaotra na tsisy misaotra na misy efa nataoko an'Andriamanitra iny Andriamanitra nanaovako azy oka izy hita. Zavatra rehetrarehetra teto nataony Jakoba tamin'Andriamanitra daholo. Tsy ho an'ny Labana fa raha ho an'ny Labana efa ela izy nandositra. Alay fisaretsaina hoe angatabajolo vehivavy tena tianao ny goanao ny nangatanako pomaso mivoaka avany. Ohatry ny tsirariny dia terena ianao hoe io aloha misy an'izay le azo lahatra zay. Amen. Any Jakoba izay fa ny ianao mety zavatra kely tsy diran'izay akory. Za tsy anina amin'io zany za tsy mamela an'io zany raha ny vehivavy hitako ny araka tamin'io. Raha ny vola nangalariny vadiko tato an-trano tato. Tsy mamela an'io zany jereo tsara Jakoba 14 ans lany teo fatany rana. Tena enjana ange zany jalina tena wow. Indraindray tsika tsy ampandalovon'Andriamanitra zavatra ohatr' izany. Mba mampanaiky ny fonao fotsiny anginy vavanao io mangina fotsiny zay ihany. Tena tsy vita. C'est trop Jesosy. Vava mangina io fa tsy nitare mipanda mainina inandro ry ampiandrasan'ondry ary tsy mandray karama. Tena mafy zany. Amen. Karaha tianao ny fiainanao hitondra izany hoe fa
fankasitrahan'Andriamanitra tena araka an'Andriamanitra zany amboaro aloha fotsika ndao hianatra namboatra n'izany fo zany fo araka ny sitrapon'Andriamanitra fo azon'Andriamanitra ampiasaina ampiasa n'izany vokatry ny fanahy zany nge ny fo azon'Andriamanitra ampiasaina fa sao dia mametra-panontaniana indray no ahoana zany vokatry ny fanahy andeferany vavaka ho an'ny hafa ary zay mahatonga ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo azo foana vakio matotoko 5 fa ny fanjakan'ny lanitra dia azon'ny olona malahelo fanahy tsy azon'ny olona mpamafy tsy azon'ny olona mandova ny tany raha malemy fanahy ianao dia mandova ny tany manaiky dolo ny rehetra satria ianao ary malemiko fa ny fanjakan'Andriamanitra ozy izy dia ho an'ny olona zay malahelo fanahy ny vadinao ianao satria hitanao fa tena efa manomboka mitsoro tonga ny ilana efa verany amin'ny elo Jesosy tena ahoana moa raha maneno trompetra amin'izao fotoana izao zany ny atao hoe mampiasa fo mpiara-miasa amin'Andriamanitra inona ny asan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ny asan'Andriamanitra eto hoe tsy mi-business fa ny asany eto nanolotra ny aina izy mba tsy ho very zaritra mino azy anana amin'ny fiainana mandrakizay ka mitady olona mpiara-miasa aminy izy voalohany indrindra raha hitanao misy solafaka amin'ny fianakavianao na raha vavy am-panambadianao aza maika ny fanirana aloha fa andana ny vavaka aloha Jesosy tena mampalahelo aty inona ny tsy mety ataoko sao dia mba misy zavatra ataoko kosa matezitra azy dana mba manetry tena satria fanahy ny jerena fa tsy ny zavatra hitanao ohatran'izany dia miteny aminao fa manomboka malalaka amin'ny plasinao any an-danitra aza meritrehitra izany nefa to za ve mba ho any an-danitra ny ataonao ihany dia no ihany dia afaka miteny hoe ho any ianao na tsy ho any amen io tsy isy an'izany hoe antaniko mpaminany andeha ao any Afrique du Sud hitady mpaminany tena mahita hoe ao ve tsezako any any problème amin'izao hoe olona tsy vonina ny ova fa andeha hitady mpaminany amantatra ny rapitsony zay zavatra ataonao ihany ny tany etika re mpaminany dole fatary fotsiny nataonao firy laingana ataonao raha dia inona tsy bebanao raha tonga Jesosy very ianao zany tonga dia zay fa tsisy hoe anin'izany fantatrao mihitsy hoe Jesosy matahotra anao marina fa tena hiarany tsirariny fa zao tiako loatra ianao tiako ny fanahany olona io ohatra mieritreritra zany ianao ohatra ny efa any zany tonga dia fantatrao hoe any ny toerana misy ianao asa nitady mpaminany misy ane ny olona manao zavatra tsy mety andeha hitady mpaminany ana marina ninitsy hatramin'ny fo mpaminany any ianao dia miteny izy ampivoray indray na ianao raha tsy tranquille hoe rehefa hitanao hoe misy zavatra tsy araky ny sitraponana tsisy olona tsy mahafantatra an'izany ho fa indraindray fa ka tsy haiko ane ianao ve mampirafo ny vadinao dia lasanao fa tsy hainao ka tsy haiko mihitsy hoe tena mety fe izy ty za iny itsy zao fa mandaingaka izy dia lasainy fa tsy hainy mihitsy olona tonga zany ka ilaingioko inona amen ao an-trano mantaika vararaka taiza ianao tanynala mahitsy nefa izy tezanala kely le izy mety tsisy ifandraisany amin'ina fa efa zao ampianariny devoly atsika miara-miaina lefa vao miditra ao trano tonga dia andengao lasa ho fa tianao be nefa avy nanoroka olona tsy fantatra tary ohatr'izany ange le izy ka ahoana moa ny fonao no an'Andriamanitra ahoana moa ny toerana anao efa disponible any an-danitra non aza mamitaka kosa aza fitahana ny tenanao andao tena hitody Jesosy mifoko meko anao mety hoalan'ny olona rehetra ianao ozy izy Jesosy noho ny amiko fa tsy maninona zany fa mijoroa amin'ny famarinana zay marinao am-ponao ihany atao amen zay ny jerevan'Andriamanitra ka raha samy teo hitan'Andriamanitra daholo manomboka androany sokafo midanadana ny fonao aza miteny zavatra tsy marina zany tsony manomboka androany aza manao olona roa zany tena tsy mety zany alao olona ray ihany faharoa tokantrano mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra na olona mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny tantara voaloha toko 7:20 ny 7:20 dia vakotra izao ny tena minaran'i Jesosy manao hoe dia tsy nafindra ny Davida ao an-tanàna Davida amin'ny fiara fa naviliny ao an-tranony Ebededô magadita
Ary mipetraka 3 volana tao amin'ny ankonana Obededoma tao an-trano ny fiaran'Andriamanitra, ka dia nitahiny Jehovah ny ankonana Obededoma sy izay rehetra nananany tao. Tamin'izany mbola tsy niseho Jesosy dia ny fiara fanekena no misy ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia Davida tsy nitondra fiara moa izany fa iny anazy manokana. Fa ny tiako tenena dia izao hoe nisy ny fanatrehan'Andriamanitra tao an-tranon'ny Obededoma, dia izao nitahian'Andriamanitra zareo. Dia teny amintsika izany hoe manomboka androany asivo fanatrehan'Andriamanitra ao an-tranonao. Ilay hirahira tsizy, efa hira manozina dia mbola izany mandeha mafy be, tena bosy tena mibafla mihitsy. Hoe inona nangalarin'olona vadiny e, tataty tatatay e, dia eo izy dia mandiha dia eo ao e, izy olo nefa kristianina. Tsy haiko hoe fiara ohatry ny ahoana ny janonao. Azonareo ka mba tiako tenenina. Fa izao manomboka izao mbo tedavo izany fanatrehan'Andriamanitra izany. Le sarina devoly be ao an-trano reny, etsory reny, mba solo sarina voninkazo ohatra na sary mba matehijery mahatamana. Tsy haiko hoe katy lovanay tamin'ny dadanay ity, izy tia karana be. Izy rehefa mivadika karako mbola io ihany lovanay tamin'ny dada. Dia hiteny aminao ao an-trano izany tena atao trano tena misy ny fahatsaran'Andriamanitra ao. Amen. Manomboka mijereva zavatra tsara. Manomboka mety tsy mety mivavaka ny zanakao, mety tsy mety mihaino ny vadinao, ataontsika mba ianao rena aloha mivavaha, mba tsy ho diso fanatrehana ny ao an-trano. Ka nareo rehefa tsy vavaka nareo dia hitanareo tsara samy fampitehana izany, ianao koa anatin' nareoko. Azonareo le izy atsika ny ao anatin'izany daholo e. Teny zaraina eto zao dia ohatsika rehetrarehetra. Fa tsy hoe za eto mitory fa ho an'ilay olona mandeha tongotretsy, atsika. Dia ohatr'izay koa izay zavatra ao an-tokantrano, ianao koa ao anatiny. Eo izy tsy mijanona mana, nareo aza mivavaka tsara nareo fa hitanareo tsara fa tsisy ninina hipotra eto. Ianao koa miaraka mahita ilay tsy mipotrako. Aza miteniteny foana. Za sura mihitsy fa za ny fiara fanekena izany, io za nitazona ny fiara fanekena tonga dia maty. Satria nahoana tsy nitenenina ela be tanteraka izay vao nahen'izay nalahelo ny oza foana. Izy kosa ve mba te hanina tena ninona kosa izy vonoina kosa e. Fa natorony Jesosy mihitsy hoe ny antony namonoana ny oza satria tsy nitenenina izy hikasika an'iny amin'Andriamanitra izany rehefa zay dia zay. Zay mahandriamanitra azy. Tsy olona tsy tokony hikasika ny fiara fanekena no mikasika ny fiara fanekena dia tsy maintsy najanona aloha ioza. Andriamanitra tsy mila anao miaro ny voninahiny fa ianao arovy. Amen. Dia ohatr'izay ilay izy. Mila ianao tena hoe dia azoko tsara mihitsy tato an-tranon'ny Obededoma hoe tandrina tsara izao ry zareo tao satria io raha maty nikasika teo. Ny zanany izao tena niteneniny mihitsy hoe tandremo ny lesana mikititra mitazona an'io. Dia vitany Obededoma mifeny ankonana izay tao an-tranony, nivadika fitahiana ilay tokony ozona nisy an'ilay fiara. Azonareo le izy? Izany no tokony ao an-tsaintsika ray aman-dreny. Ahoana ny ataoko atonga ny zanako sy ny vadiko sy ny manodidina rehetrarehetra ato afehan'izany hoe tena fanatrehan'Andriamanitra izany. Ahoana ny ataoko Jesosy sy izany anova an'ireo vady aman-janako ireo fa ianao fa izao za kosa manana ny soako afaka mijoro amin'ny sitraponao. Amen. Jerevy tsara hoe tianao ny zanakao, ianao no mijoro. Tianao ny vadinao, ianao no mijoro. Fa tsy isan'andro ianao manozina ny zareo foana raha maneno trompetra dia verina reo. Azonareo le izy? Alahelo fananina sain'ny Andriamanitra ataonao fa tsy manozina. Rehefa ao anatin'izay zavatra izay ataovy izay toeran'ny fanatrehan'Andriamanitra ao an-tokantrano. Esory izay zavatra tsy mahatamana ny Jesosy ao an-tokantrano.
ainy de ohatr'izay le izy ohatra ny hoe any am'le manodidina anao ao an-tokantrano tereo mihitsy ny isy mifanatrehan'Andriamanitra fa oka tsy hitsika na so ihany efa manonteny mako tanao zany tena tereo mihitsiny tambatambazy azy na inona taizanao na ataosika sy ry arivavaka satria mba isy mifanatrehan'Andriamanitra fa rehefa avy eo me manantona anao ny zanakao aza forsena aza hozonina raha tsy mety fa ianao forsena amen ao an-tokantrano esory zay zavatra rehetrarehetra manala fanatrehan'Andriamanitra lainga zao dia tena manala be mihitsiny tena tonga dia tsisy fanatrehanao raha vao feno lainga ao trano ao le toetra tsy marina rehetrarehetra dia esory daholo fa mandroaka ny fanatrehan'Andriamanitra ireny oatsika anana fiombonana amin'Andriamanitra ny mpianakavy iray manontolo mba ho tokantrano ny saina ny sitrapon'Andriamanitra atao mielohan'ny eritreretana vola na eritreretana kalma tsirobe na eritreretana inona dia sainsainao aloha ny sitrapon'Andriamanitra tena atao tianao ny sitrapon'Andriamanitra dia Jesosy tena tsy zioga ho amin'ny manao ny sitraponao fa mifaniriako zao dia tena ny anao ny sitraponao zany atao faniriana dia Andriamanitra ny manovanao fa tsy mitenin'ny olona ndraindray tsy possible ka rehefa le ohatr'izao nge dia tsy possible mihitsy ny andehanana ohatr'izao ka ianao raha tsy possible daholo zay lazainao rehetra ko inona ny possible baiboly aza nefa toerinao ko inona ny baiboly miteny hoe tout est possible hainao hoe ny zavatra rehetra inona ianao nefa miteny fa tsy possible raha dadanay aloha dia efa tsy possible atsony iny raha le vadiko aloha dia efa tena tsy mamely iny fa dia zay moa mifiainana dia efa zay za koa moa aiza toto ohatr'izany dia nay feo ianao tokantrano ao dia inona arako ianao raha tsy mahita ninona tsy hiverina le fampianarana teo tony avy efa azonao le ezekela teo fa dia zay le izy mba tonohy ny teny tsara ao tokantrano tonohy teny mpitiavana teneny mba teneny vadinao tiako ianao tamin'ny sipalanao zany azo tenenina foana zany ianao le tena tiako ianao tena tiako nangina le tsara velatsy verinao zao fa za aloha dia tianao foana tonga ndray za izy ianao nge tiako fara ianao tsy manana faharetany vokatry ny fanahy zay nge ampiasao daholo reo misy sivy izy eo ka raha vitanao rehetrarehetra dia makanesa ty amiko amin'izay raha mbola tsy misy zavatra mitranga afa miteny azy zay hoe tsy mitrisy ianao ihany ny vora vao mitrisy aoko ampiasao ny faharetana aiza ny faharetana aiza amen miana tsara zany faharetana zany vokatry ny fanahy faharetana ianao a tena tiako mangina le ty ary tena zao ne zao hoe zao fa miteny aminao afa rehefa ela miova amin'izay tena marina ve tena tianao ve tsy zahy sange raha tsy fanahy jereo amin'izay miasa Andriamanitra sange raha tsy fitiavako anao ve dia mbola tianao ihany tena vo mai fa tsy hoe eo koa tsapa raha vandray raha verina voalohany ndray hitanareo miaina miaraka amin'nge ohatra milalao za dia tena matsapa zany rehefa tena niaraka dia meana ondray anao za zao tratra maly dia me fotsiny tena ao ndray zany tratra ndray zany Andriamanitra tsy ny zavatra nataonao ratsy ndeha hitadiavana ianao fa le anao tonga saina iny le Jesosy tena io fa tsy ny faly be mihitsy izy amin'iny dia tsy hoe dika zany ianao ratsy ianao fa le anao mitodika miverina aminy azonareo le izy dia ohatran'izany ny ao amin'ny fiainatokantrano ao asory daholo le zavatra rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ny mpivady efa samy mivavaka zao dia tena tokony tena hoe raha mivavaka izany dia vangamba isaky ny 2 minitra andao mivavaka kely fa mpitatana kely zao kely alefa mila an'izao fa tsy mampalelo anay kristianina efa samy ao amin'ny Jesosy tsisy fiaraha mivavaka izany ao an-trano nefa izy mitady tokantrano sambatra tsika hoe inona ihany arany atao atsika efa atoro atsika daholo ny secret rehetrarehetra jiry zao efa maty za zao fa miteny mafy be dia mbola inona ihany ary amen raha ohatra ianao ka
miteny hoe zanga ka tsy mahay an'izany fitiavan'izany mianara zany tediavinao anatiny tsy haiko hoe aiza ny anaranao an'izany anaty baiboly mianara an'izany ahoana ny ataoko mba hanana fitiavana zanga tena tsy mety azao mianara zany eritreretina aloha fa tsy miketriketrika ny andainga isan'andro so tena miteny aminao tena mbola tena mila zavatra sarotra be tsika raha mbola zay ataovy tena hoe tamanao aminao fanatrehana io be de doma tena nakasy tena nampandinika zavatra be deabe satria averiko indray hoe ioza maty nikitika satria ny antony nahafateny ioza tsy tokony hikitika nefa nikitika ainy eo be de doma zay zavatra zay mila fahamasina ny fiara io tao an-tranony fa mivoalaza amin'ny baiboly dia nitahina ry zareo fa tsy hoe maty ny mpanampiny maty ny zanany satria nikitika daholo nikitika nanao inona azonareo le izy efa nisy an'izay mantsy ny zanakely nanao an'izay aripaka daholo izy rehetrarehetra fa eo be de doma kosa tsy ohatran'izay fa tena netiny eo be de doma tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny tao a-tokantrano dia jereo fa fitahiana raha hoe atahorana mivadika zavatra hafa ka ny fitahian'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra fa tsy ny lafiny ara-bola ihany dia tena misy izany fitahian'Andriamanitra amin'ny fitiavana izany misy izany olona tena fa hoe fa tena potika efa tany an-davaka averin'Andriamanitra tsangana ohatran'ny olona tsy nanao ninninona mihitsy izany satria rehefa eo ny fanatrehan'Andriamanitra ve mitondra fanovana ho an'ny olona mitondra fahafenona fahatsarana ho an'ny olona dia izay mahatonga ny tokantrano vitsy mametraka n'izany fanatrehan'Andriamanitra any an-tranony satria ny devoly tsy anaiky an'izay dia manomboka androany anjarantsika no mitady an'izay tsy maintsy hapetraka ny fanatrehan'Andriamanitra ato an-trano tsy maintsy mitondra n'izany fanatrehan'Andriamanitra izany niza tsy hitondra dia za tsy maintsy mitondra amen fa ny jiro averiko foana izay raha ihany no mirehatra dia mazava daholo ny trano ray manontolo fa tsy hoe ny jiro dia ilay projecteur ao mamasina vao ampirehatra ny eo amin'ny chambranareo tsy possible anao fa menao satria tsy marina izany dia izay tiako tenenina hoe na ianao rery ana aloha ny joro anangana nyrehetra zavatra rehetrarehetra dia mety io inona ny tokony atao farany avereno ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mety efa navery lavitra be ilay izy dia efa tsy tadidinao tsony raha na dia karazana fotoam-bavaka rehetra efa tsy hainao ay moa amfiry moa ilay zoma nefa anao mpendraikitra tao mety efa tsy maninona mety efa lasa lavitra be fa zao avereno ilay izy avereno ny fifandraisanao amin'Andriamanitra rehefa mbola tsy milamina ny toe-po ratsy izany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra matoa ianao mbola misy zavatra mavesatra ao anaty fonao mbola tsy tena mifandray tamin'Andriamanitra ianao fa rehefa tena mifandray amin'Andriamanitra ianao tsisy ninina manavesatra anao tsony tsisy ota tsony mandrazona anao midina fa entin'Andriamanitra miakatra amin'izay ianao ao anatin'ilay izy hoe tena ampiakarina any amin'ny voninahitra izany ka ny manomboka androany tedavo izay avereno ny fifandraisanao amin'Andriamanitra avereno mivavaka fifandraisana amin'Andriamanitra ne mivavaka mandrakarivaka tsy reraka naiza misy anao dia mivavaha melohan'ny misy olona manasa anao faratsiana dia mivavaha aloha zay vao manao an'iny fa miteny aminao fa rehefa mivavaka ianao tsy lasa manao an'izany amen ohatrany ianao dia oentin'ny olona ianao any amin'ny ohatrany hoe mijangajanga ianao ohatra zao dia ao dia efa tsy maninona mety efa tafiditra any amin'ny hôtely ihany na ohatrany dia mivavaha aloha melohan'ny anaovana izay ataonao dia ndana mivavaka nda mandoalika aloha dala maka hevitra anankiray tsy mana vavavaha dia ho hitanao ny toyany fa raha tsy izany anao mitsoaka mirifatra lasa mitsoaka ry fa ianao tsy mivavaka nge dia tratra ianao azonao hoe dia rehefa avy eo nge ianao manenina zay mahatonga antsika mitandrina za aloha dia izany za tena mitandrina mihitsy amin'ny fiarahana amin'ny rehetrarehetra satria hifona indray rehefa vaoko tsy hoe tsy te hifona moa izany fa tena raha mbola azo atao kosa aloha tena milamina amin'izao fotsiny toy izay andeha isaky mihetsika dia mifona tamin'ilay teniko teo mifona tamin'ilay zao mifona tamin'ity fona izay nitandremana tsara eo amin'ny fiainana amen ozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 5:15 izao ny voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary zao dia mamohy be izy fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona tenin' Jesosy io raha vao misaraka amin'ny Jesosy ianao dia tsy mahay manao na inona ka noho izany manana antontsika iray amin'Andriamanitra
avereno fifandraisantsika amin'Andriamanitra, avereno firaisantsika amin'Andriamanitra fa malahelo antsika anie Jesosy. Ianao efa zatra ny resaka taminy isan'andro, ianao efa zatra mandeha manao ny asany, ianao efa zatra manao be dia be ny zavatra nanajaranao azy dia avy eo anao tsy hita tsony. Eo amin'ny alitara mivavaka ao an-tranonao tsy ao tsony. Dia rehefa misy zavatra midona dia izay vao izy nomenao tsiny. Miala Andriamanitra fa avereno izy ankizy ohatran'ny olona ka andatsanao hoe ahoana ilay tamin'ny mahafaly azy dia mahitanao miverina. Amen. Karaha tianao tokantrano araka an'Andriamanitra, olona araka an'Andriamanitra, voalohany indrindra amboaro ny toe-ponao. Faharoa oka hitondra ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa ao ny fanatrehan'Andriamanitra, ny fanatrehan'Andriamanitra afaka mandrava ny faratsiana rehetrarehetra. Amen. Mino tsy matoka fa nandray zavatra ianao androany. Mino fa tena hiasa mahery ao amin'ny fiainantsika Jesosy ao amin'ny fiainantsika manokana androany. Hiditra tsehatra izy ao amin'ny fiainantokantranonao. Mety efa betsaka, mety efa tsy tia ny vadinao tsony ianao, na ianao koa rehefa tsy tia azy to, fa izany hoe noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mahazo misaraka fotsiny. Misy zavatra ohatr'izany ange. Fa izao rehefa mitodika amin'Andriamanitra ianao dia averin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetrarehetra izany. Tsangantsika dia hitehaka ho an'ny tenin'Andriamanitra, andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Avy hatrany dia hanandran-tanantsika dia hivavaka ametraka an'izany teny anampian'Andriamanitra ny fijoroan'ny fiainantokantranonao izany. Amen. Mba ho karazana olona isika mijery akaiky sy manaraka akaiky ny toe-pontsika, mijery akaiky sy manaraka akaiky ny fahafahan'ny fanatrehan'Andriamanitra mahazo hainao amin'ny fiainantsika, ary araka ilay teny fahatelo teo dia hoe avereny tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Avy afontananao dia avadio vavaka izany hifampiresanao manokana amin'Andriamanitra androany maraina. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny amin'ny teny fiainana tonga mamangy vao maraina. Misaotra fa na amin'ny lokal aza ny fitomanina dia voaomana maraina amin'ny fiobiana. Miankina aminay anefa izany satria raha manaiky ny teninao izay dia tena iseho ny fiobiana, iseho ny fifaliana, iseho ny firavoravoana izay nomaninao araka ny teninao hoe indro ny andro izay nomeny Jehovah nareo hiravoravoana sy hifalianareo. Afaka hifaly amin'ny sitraponao izay ary izany no entetana trehanao indray manomboka androany maraina. Mba ho karazana olona ho tompon'andraikitra, ho saro-piaro ny amin'ny toe-po, satria araka ny teny napetraka teny ambava-mpanomponao dia avy ao anatin'ny fony avian'ny fiainana. Mba tsy hanaonao foana izay avy amin'ny famelana eny fonay hidiran'ireo karazana teny zordira be dia be, izay manelingelina, manimba, mandoto ny fiatretanay. Nefa tiana ho voatahiry sy voazina ny fahadiovany fonay ahitanay anao. Apetraka am-pelantananao mba ho tonga ao am-ponay tsiraray avy reto ny etaeta tena hiazona, hifandray, hiombona ny fanatrehanao. Mba ho feno ny fanatrehanao ny tokantrano rehetra izay manatrika eto indray manomboka androany, ary ho feno anao izay tsiraray avy. Anaran'i Jesosy. Raha misy ny zavatra mety tsy mandeha amin'ny fiainanay Tompo dia ataovy tafatodika momba anay hijery mba hanamboatra an'io izay tsy mety momba ny fifandraisanay aminao. Aoka ho tafaverina izany fahatongavan-tsaina izany, aoka ho tanteraka Tompo amin'ny fandinitena, ary aoka izy fahavokarana sy fahabetsahana amin'ny fiainantokantranony rehetra izay tonga manatrika eto androany. Aza vela isina dia raezaka hiala eto miaraka amin'ny vesatra na miaraka amin'ny alahelo, fa ataovy manapatsapan izay fa tahaka ny obededoma izay nampiatrano ny fiara ny fanekena nisy ny fanatrehanao. Izahay tonga eto amin'ny fanatrehanao, ny tarihanao, ary misy ny fanatrehanao sy hitoera ny fanatrehanao tokony ho mihoatra lavitra. Dia misaotra ray aminaran'i Jesosy. Tsarovy ny tokantrano izay tonga eto indray androany, na inona zavatra mety lalovany na hatrehany, na fahasarotana na ady, na faharavana, na zavatra mandiso fanantenana na tsy fisympanantenana intsony, aoka ho fotoam-piaingana vaovao androany. Fa raha vonona ny tsiraray avy ary mino Tompo efa vonona izahay reto anamboatra toe-po, hifandray amin'ny fanatrehanao, ary anamboatra fifandraisanay aminao mirolona tsara ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toerana vetivety ary no fanatitsika ho fisaorantsika an'Andriamanitra. Alleluia. Fotoanantsika manaraka amin'ny zoma etsy amin'ny trampokon'olona
amin'ny 4 ary ny fandraisana sabotsy maraina amin'ny 7. Manana asa ohatrehantsika anisan'ny fotoan-dehibe anivon'ny fiainam-panompoantsika dia ny grand rallye de miracle anatin'ny célébration 20e anniversaire antsika any Majunga. Ataovy isan'ny mandray anjara ianao amin'ny alalan'ny mivavaka. Tsarovy mambavaka io asa sy io fotoana io ary tsarovy mambavaka ny fahafahan'ny asa fanompoantsika mba miselebre an'izany. Amen. Dia ho hitanao fa aorinan'izay dia miselebre ny momba anao indray avy eo. Fa ataovan'Andriamanitra foana aloha ny voalohany dia ataon'Andriamanitra manaraka eo foana izay tokony ho anao. Hitantsika Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tena akaikinao amboary tsara ny toe-po hoe tandremo ny fanatrehan'Andriamanitra hoe sao dia efa tsy tamana ntsony hoe nareo ao an-trano miantoka an'izany hoe na dia efa niteny azy Andriamanitra hoe amboary tsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra hoe amen. Zareo tsara ny zavatra nafinaritra be teo amboary ny fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy hoe amboary ny fifandraisana amin'ny vadinao. Any amin'Andriamanitra aloha amboarina dia hitanao fa mety ho azy any amin'ny vadinao anomboka menamenatra izy rehefa teneninao fitiavana fa ny an'Andriamanitra aloha amboarina aloha. Fa to dia mangarika be izy raha vao ny an'Andriamanitra tsy mety dia ho reraka ianao hiteny fitiavana eo nefa ny an'Andriamanitra tsy mbola mandeha araka ny tokony ho izy. Mahita tokantrano mitsangana eto amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita tokantrano rakofa amin'ny voninahitran'Andriamanitra. Mahita tokantrano misitraka famindrapo vaovao indray andro amin'ny maraina. Mahita tokantrano depara vaovao amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita tokantrano matanjaka tsara amin'izay. Mahita tokantrano feno vavaka. Tokantrano hoe zany resako zany amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita tokantrano zao misy olo zao tena mitritriny le vavaka loatra mbola hely rehefa aveo ihany ka mba mino fahagaganao ohatr'izany fa rehefa aveo ihany dia efa izy fiaraha-mivavaka. Mino ianao ny anjara fahagagana afaka ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza vela ho kiviny ny zavatra hitan'ny masonao hatreto. Androany zao tontolo andro vaovao be. Izy amin'ny rahalahy mibata jiro ireo zao mbola tsy hitana nanao an'izao. Misy zava-baovao foana isan'andro. Masitehaka mavy tsara ho an'ny topo moa e. Misy zava-baovao isan'andro. Misy anjara-pahazavana afaka ataon'Andriamanitra isan'andro. Na dia tadiavin'ny devologafina ary ny anjara jiro tokony anao misy solution foana rangao amboary tsara fotsiny fo. Amboary tsara fotsiny fo. Amen. Amboary ny fo dia ataovy tia fanatrehan'Andriamanitra foana ianao. Zay amboarina dia ho hitanao fa mety io. Zay raha vasipodika eo amboarina sy atsangana indray. Reny le ohatra fitoeram-bary bangabanga reny alebiazo. Amen. Ianao ohatra mitondra mbavaka iny Andriamanitra omeo moto anay menaka minibus no avy eo. Hitanao to dia apetrao avelao Andriamanitra hikarakaranao fa le fo ataovy mety tsara amin'le zavatra be dia be teo mba ataovy misy vavaka amin'izay ao an-trano. Atsaharo ny lelalela. Ao ka tsisy tabatabana dala ntsony ao. Rehefa mifampiresaka dia miresa sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mifampijery mitady ohatry ny fandramatra dia salamy tenenina. Soran'i Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra tanao tonga dia zany avoaka. Halleluja. Amen. To dia mamaly izy. Asio fiambenana mivavaka. Ary to dia mety io e. To dia miara-memena reo. Indao ry vavaka ina koa le divana teo e. Halleluja. Dia tadilo ny tena mpanompon'Andriamanitra teo alohan'ny manota dia asio vavaka aloha. Tena mbola tsy nahainao an'izany fa hitanao tsara fa eo mpivavahana ianao tsy maintsy hibitsika amin'ny fanamasina hoe dana miakanjo. Azonareo ngamba ny tiako tenenina. Dia ho hitanao fa na ianao range hiadana. Na ianao ary hiadana. Ary mahita fa azo toerana ny fahasambarana ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto. Ny fahasambaranao tsy amin'ny fotoana hiovany manodidina anao. Ny fahasambaranao raisinao zao satria voarainao ny tenin'Andriamanitra dia misy décision anatinao anao izay tian'Andriamanitra. Efa sambatra ne ianao io e. Amen. Manaraka ho azy avy eo ny zavatra rehetra. Avereny hoe manomboka andro amaraina tsy ady mitsangana ianao mety ny toe-poko tamana eo amin'ny fiainako ny fanatrehan'Andriamanitra. Mety tsara ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Avy fontanao dia isaora Andriamanitra ny amin'ny fotoana androany. Isaora Andriamanitra fa tonga teto ianao. Isaora Andriamanitra fa nanatrika ny sekoly teto ianao. Isaora Andriamanitra fa nandrian'le teny ianao.
isaon'Andriamanitra fa nandrian'ilay fampaherezana sy fampianarana, mankasitran'Andriamanitra fa isan'izay voataona ianao tonga teto amin'ny fanatrehana, misaora azy fa isan'ny privilégienao ny inviteny dia afaka ny honoré an'izany invitation zany. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana maraina na mangina ho anay menakavy kely tamin'ny alalan'ny teny fahamarilana manafaka ny tsy mandevo, teny fiainana mitondra famelombelomana, teny mampahery sy manangana, teny manintsy. Raisy tompony dera sy Lazara ny voninahitra mandrakizay, izay efa anao hatramin'izay ka ho mandrakizay fa averinay aminao. Eto ampabe-maso horetany ren-danitra tompo fa ny tsara indrindra eo amin'ny fiaina sy ny tsara rehetra eo amin'ny fiainanay dia avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raisy tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy. Ho arovana, tsy anatsiny, tsisy pentina ny toe-ponao, ahafahanao mifandray mandrakariva amin'ny Andriamanitra ao, izay manambara fa indro izao manao mandrakariva ambara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa miaraka aminao Tompo eo aminao izy ao anatinao izy tamany eo amin'ny fiainanao izy satria miovy ianao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tanteraka araka ny tenin'ny bokin'ny Joba hoe mifankazara amin'ny tsotoa dia hiadana ianao. Mandehana fa journée bénie ho antsika tsiraray avy androany. Herinandro ty herinandro ahafahan'Andriamanitra mikarakara ny fiainana-tokantranonao. Esory lavitra ny sainao ny fanahiana sy ny tahotra, efa ho pikarakarana ny momba ny fiainanao sy ny tokantranonao Andriamanitra. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy fiadanana anamboatra sy anova ny zavatra rehetra momba ny fiainana-tokantranonao. Mahita tokantranonao feno fiadanana sy fifaliana, feno fitiavana, feno ireo vokatry ny fanahy satria feno an'Andriamanitra. Hoy ao aminao mety io amin'ny anaran'i Jesosy satria hoy Jesosy teo amin'ny andro fijaliana vita io. Sarao ny fahasoavana. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.